momba ny anjara toerana fakatoavana ampianariny filazantsara araka ny teniny tao amin'ny Matio io fakatoavana io. Teniny izy io Jesô, bravo, dia mahazo isa roa izy. Jesô na Kristy na Jesô Kristy, mahazo isa roa izy. Efa lazaiko velangao hoe Matio dia mbola inona indray no tadiavinareo. Zange zany efa manome indisy tena mazava be mihitsy e. Zay voalohany. Ny faharoa momba ny lanja ny fitombona. Ity zany dizingiziniko aminareo ry havana marala. Tsy misy fitombona raha tsy misy fahaterahana na fahateram-baovao. Zay no izy. Tsy misy fitombona raha tsy misy fahaterahana na fahateram-baovao. Zay no izy ry havana marala. Dia isa roa zany ny fitombona, isa roa ilay fahaterahana. Zay zany lazaiko anareo a. Aza manantena mihitsy ianao hoe hitombo amin'izao na izao na izao nefa ianao tsy teraka indray. Zavatra tsy mety hitranga zany. Dia atsidiko kely aminareo. Manana rahalahy amin'ny tompo a ny mpitandrina raha maha olo miaso solofo zay mpitandrina atao amin'ny antsika isotro fitiavana. Miara-miasa aminay ao anatin'ny antsoina hoe toy vaka ny fahamarinana. Manomana conférence anankiray izy atao Ambatonakanga amin'ny sabotsy zao amin'ny filo izy io. Amin'ny sivy sasany raha tsy diso a. Ny amin'ny hoe azonao antoka ve fa voavonjy ianao. Io mihitsy io zavatra resahako aminareo io. Raha ohatra ka ilainareo zany dia tonga avy Ambatonakanga fa manampy antsika koa zany. Tsy misy fitombona raha tsy misy fahaterahana. Isa efatra zany io raha marina. Tonga amin'ny fahatelo azao. Mitombo noho n'inona? Asan'Andriamanitra. I P namboly, i A nanondraka. Iza le P? Paoly. Raha zany aloha tsy dia andraso eo. I Paoly namboly. Iza le A? Apolosy. Apolosy nanondraka. Fa A no nampitombo. No? Iza le A? Andriamanitra. No N? Nampitombo. Nampitombo. Zay. Io zany roa, efatra, enina, valo. Tonga dia isa valo zany raha ohatra ka marina daholo. I Paoly namboly, Apolosy nanondraka, fa Andriamanitra no nampitombo. Mazava dia mazava ny soratra masina. Mazo manoia fa efatra. Koa T izay namboly na izay mantena fa Andriamanitra izay nampitombo noho izy. Inona le T? Tsinotsinona. Zay mihitsy ny soratra masina dao zany resako zany a. Raha tsy zany ianareo dia Bible pirate zany ianareo. Tsinotsinona tenin'ny Paoly mihitsy io. Ary zay zany nahatonga anao tandremy tsara. Tandremy tsara fa tsinotsinona amin'ny mamboly. Hoy Paoly moa hoe zanaka nga misy taminareo natao batisa tamin'ny anarako. Sa tamin'ny anaran'ny Paoly nanaovana batisa anareo. Sisy an'izany izy a. Zany namboly fotsiny. Apolosy nanondraka. Andriamanitra mampitombo. Andriamanitra no izy. Mahazo manohy tsika. Fahadimy. Andriamanitra mampitombo. Ny anjarantsika dia ny M. Manaiky. Manaiky. Zany izy ravana. Manaiky hiasan'Andriamanitra. Manao S. Safidy. Manao safidy mazava handray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy. Ny anjarantsika dia ny manaiky. Ary zava-dehibe hoe io fanekena io a. Andriamanitra dia mahalala fomba ka tsy mamaky ny varavaranao. Manaiky ianao vao miditra izy. Tadidio zany ravana malala. Raha tsy tonga any an-danitra ianao, tsy Andriamanitra no tsy ampiditra anao any, fa ianao no vily lalana. Fa ianao mila manaiky. Ianao mila manaiky. Tena zavatra fototra eo amin'ny fiainana zany ravana malala. Ary manao inona? Safidy mazava. Dia ataovindray ny fanambarana isan'ilay olona. Satria n'olo-kafo zao taratasinao io a. Firy amin'ny 20 ny isa azony. Mbola nitany kely indray rehefa avy eo fa tazomy tsara aloha izy mbola maika mamerina. Za kosa mba manantena fa mba misy 20 amin'ny 20 amin'izay an'io. Vita ve mifanambarana isanareo? Eny tompo, ndao ary. Amin'ny taratasy eo am-pelantananao. Iza manana taratasy izay nahazo isa 20 amin'ny 20 ny olona amin'io. Wow, efa betsaka. Dia mba mitsangana daholo ny tompon'ireo taratasy ireo e. Mitsangana daholo ny olona nahazo isa 20 amin'ny 20. Efa nitombo a. Mahazo mitehaka mafy be nareo ry havana malala. Fa tsy mety raha hoe ianao tsy nahazo moa izay nahazo tsy mba menao tehaka. Mahazo toerana. Manantena fa tsy hemitra ntsony nareo manaraka. Iza nahazo 20 amin'ny 20.
20 misagana le olona azy n'izay 20 zay 18/20 fa tsara mbola mahazo mitehaka amin'izany nareo vao sora tompo izy nazo 9/20 atsangana hoe tsangana hoe 9/20 tsangana daholo ny olona azo an'izany tsara mbola mahazo mitehako andreo nareo mbola mention très bien mantsy zany zao teny ambany tsy anontanyko tsony averena amin'ny tompony ary ny taratasy dia itsio ry havana malala raha tsy nanisy le olona raha tsy nanitsy le olona nyrain'le taratasy dia itsio dia fenohiny ho tsiaro any am-pelatanana ho any hitra amin'ny zavatra faharoa tamin'ny heri ny havana malala dia nisy olona zay tsy mbola nazo an'ity trakotra vaovao mahafaly ity mangataka olona telo aizy nareo le mpizaran'ilay taratasy teo ravako mangataka olona telo ny ray mitsangana ato ny ray ato ny ray atsy se zany aviatsy azafady aviatsy sy ao ampivoany eto dia sy aviatsy nareo zay mbola tsy nahazo an'ireny trakotra reny manatona an'ireo olonireo aza mihetsy tsy mihetsika se le olona mitsangana manatona mitsangana zay mbola tsy nahazo zay avy aty manatonato zay avy eto manatonato ny avy atsy manatonatsy zay tsy nahazo tamin'ny heriny sy zay androany vao tonga tsy maka ho an'ny olo-kafa ianao fa ho an'ny tenanao ihany ary rehefa nahazo ianao aza maka intsony iny trakotra iny ravana malala dia trakotra hanampy antsika hieritreritra n'ilay zavatra fototra nampahatsivoko manao hoe raha tsy misy fahaterana indray tsy misy fitombona ahoana no hahatonga anao ho teraka indray tsy maintsy ho fantatra ao tsara ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra tsy maintsy ho fantatra ao tsara ny mahampanotanao tsy maintsy ho fantatra ao tsara ny mahampamonjy tokana an' Jesosy ary tsy maintsy ho fantatra ao tsara fa nandray ny Kristy ianao raha tsy mazava aminao zany dia tsy teraka indray ianao ary raha tsy teraka indray ianao dia tsy afaka hitombo ianao ara-dalàna tsara rany ravana malala zay efa nahazo dia aza maka tsony ary rehefa maka dia ho an'ny tenanao ihany alaina zay zany ny fepetrany trakotra iny mangataka olona hafa amin'le mpizara zany zao mitondra boky ho anareo indray aho aiza le mpizara boky eo tonga dia mitsangana zao raiso le boky dia mitsanganareo zay rehetra mbola tsy nahazo boky dia mitsangana fa ho avy eny aminareo eny rareo hivarotra tonga dia homany any am-pelatananareo ny vidiny 4,000 ariary averenao aty ny ambin'ilay trakotra ravako ho zaraina amin'ny manaraka indray mankasitraka re tompoko aiza le dekona mizaran'le boky eo aiza le dekona mizaran'le boky re mandehana tompoko malakilaky ohatra mbola tsy mahita dekona mizara boky mihitsy anankiray fotsiny ve zay mahazo dia mipetraka zay efa nahazo boky zany tsy mahakatsony alohan'io amin'ny manaraka raha ohatra mbola ilaina dia hitondra fanampiny aho amaroy le mivarotra n'le boky misy manomboka aty aloha zay mahazo dia mipetraka zay mipetraka tsy mandray boky manjary tsy ampin'ireo an'le mitsangana mantsy ianao vao tonga iny manomboa aty amin'ny ilany aty amin'izay fa nareo miraha vavy mifanakaiky ireo mifandraha tiany anankiray
mandroso aty aloha ianao fa za miemitra mihitsy mandroso foana averina kely le hira mandra-pizara amin'ny boky tadidinareo ve le hira momba mifankatoavana tadidy ravako sa tsy tadidy andao ary fa aoka hompankatony teny anare fa aza-piaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanare aoka hompankatony teny ataovy mafimafy fa aoka hompankatony averina ihany fa nareo zany ohatrany kamira iresaka fiderana mantsy an'io zay mahay dia mira mafy zay tsy mahay mianatra mafy ndao ary fa aoka hompankatony teny anare fa aza-piaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanare aoka hompankatony teny anareo rery fa mbola misy olona mitsangany ry mbola misy olona mitsangana telirina tely aizy nareo diakona sa tsy mahita solomaso dao ary eo ampilatanareo ny boky ao amin'ny takila fa efatra amby roapolo tsika zao takila fa efatra amby roapolo ry avana malala ny fianarana zay tian'Andriamanitra ho tanterantsika an'io dia ny amin'ny hoe mitombo amin'inona amin'ny fiderana mitombo amin'ny fiderana nambarako taminareo fa lesona efa natao tany amin'ny fiangonana izy ity misy soratra vitsivitsy mety manamarika an'izany dia dinganitry fotsiny tamin'ny lasika dia ny rahantsika nandray teto ny afatry ny tompo nampahirezana antsika hitombo no ny asan'Andriamanitra nambara tamin'izay fa izy Andriamanitra mihitsy no maninona misahirana manokana amintsika mba ninona mba hitombontsika amin'ny finoana sy ny fanantenana ary ny fitiavana jereo ny fiainana fiangonana misy antsika ravana malala fa ho hitao ny asan'Andriamanitra zany no asan'Andriamanitra iarahantsika miasa aminy ary iarahany miasa amintsika asa azo tsapain-tanana anehoany fa izy Andriamanitra no maninona mampitombo ka natoinona mety ho faly mentsika mpanompony ny fahasoavana dia maninona mahery lavitra zany izy ravana malala nareo mieritreritra fa raha isika mahay isika atsika izao anatin'ny fahalemetsika izy zavatra mitsanga tsisy angeo hoe tsisy fa matotsika ravana malala afaka miasa dia ny fahasoavan'Andriamanitra ary fahasoavan'Andriamanitra io tena mahagaga mihitsy ravana malala hoe Andriamanitra no mampitombo fa hitantaran'izao zavatra anankiray aminareo zao zay ravana dia teo ambany soka zany mpitandrina ataoko hoe ngezalahy teo amin'ny protestantisme malagasy zany efitsika aminy raha koa tondrainy Johnson no anarana mpitandrina tao Andrainarivo izy nareo navy Andrainarivo zao tonga eto ie fantareo zany raha koa tondrainy Johnson zany mpitandrina taloha tao zany talohan'ny pasteur Endrinosy nampianatra tao amin'ny faculté de théologie izy teny amin'ny collège théologique teny Vato collège Moulin Tsolasy tamin'izany fotoana zany io mpitandrina io dia mpitandrina tena nampalahelo anay mihitsy asthmatique be mihitsy izy eo ampampianatra dia sepry alefa zany le ventoline sady mampianatra any dia anao zany mieritreritra azy molo loatra mety tsy avy miaina mihitsy nefa ny mpitandrina rehetra ny arabelona taminy vitsy izy rery aza izy rery no mpitandrina nahavoaka boky review théolojika sy toroteny sy fampianarana tamin'ny androny zany misy anarany lohateny toroteny sy fampianarana ary nahavoaka boky samihafa nitazana ny fonon'ny fiangonana ny olona salama tsy nahavita fa izy olona sepotro no nahavita zay zany dia nahita hoe ty rangahy ty dia vavolombelon'ny fahasoavan'Andriamanitra hita maso tsy azo tsapaitanana fa tsy ny fahalementsika akory no miantoka ny asan'Andriamanitra fa ny fahasoavan'Andriamanitra nareo ve mino an'izany zany misy nisika zany misy izy ravana malala ary namijery ny apôstôly Paoly angatsika
ahoana hoe Paoly zaho izy dia nasiana tsilo ny tenako impiry nangataka izy intelo nangataka saingy nysitranony tompo izy tsy nysitranony tsy nysitranony ahoana ny tompo taminy ampoanao ny fahasoava fa ny hediko tanterahana amin'ny fahalemena ka aza mba mimenimenina amin'ny fahalemenao mihitsy aza mimenimenina amin'ny fahalemenao mihitsy ny fahasoavan'Andriamanitra dia mampitombo mahiry noho ny fahalemenao ary eo anatin'ny fahalemenao mihitsy nampisehoan'Andriamanitra ny hery ny fahasoavana azony raha ve zany ravako zany izy ary zany zany lesson izay ny anarantsika ny amin'ny mitombo isika noho ny asan'Andriamanitra toizako anio ary dia tian'ny tompo ravana malala hampianarina antsika fa tsy tokony hitombo amin'ny asa fotsiny anefisika fa raha asa fotsiny no hitomboana dia mety ho asa maina tsy tena ahitampifaliana zany ka lasa toy ny fanompona sy lataso antsika fotsiny manjary tsy amin'ny fifaliana tsony fa le asa fanompona ataontsika eo an'Andriamanitra nefa ny fiarahantsika amin'i Jesosy nefa dia tokony atao amin'ny fifaliana atao amin'ny fifaliana zany zany nanontanian'ny tanora tamiko andeha hisotro ronono ianao zao président zay dia mahita hoe tena matanjaka mihitsy ianao inona ny tsy ambalatelonao iny meko mivaly teny tsy ambalatelo kody zao faly aho manao ny asan'i Jesosy zay misy zao zavatra ataoko zao fifaliana no manao azy faly ane aho io manahirina moa miteny eto Madagasikara faly aho rehefa ataonao amin'ny fifaliana ny zavatra anankiray tsy saronao tsony miarerahana fa matoa ianao reraka manompo tsy amin'ny fifaliana zay nanaovanao azy tena mazava mihitsy zava avolombelona zany 70 taona latsaka kely azo mitsangana eto anatrehana zao fa faly aho manao ny asan'Andriamanitra ary anatin'izany fifaliana zany nitehirizan'Andriamanitra ny heriko zany izy ravana ma mbola miaro tory hatramin'ny ray maraina hatram'izao manomazay za zao fa nandefasany zanako sary azo andro amin'ny maraina manao hoe mba jereo kely ty sary teo izy jereny se ty dia le sary nalefanao dia misy olona roa lahy misotro ronono miresaka hoe ny loza amin'ity misotro ronono ity dia tsisy fotoana mihitsy ho an'ny tena zany hoe rehefa misotro ronono vao maika koa be ny asa fa za no mieritreritra fa omen'ny tombo fotoana elana tsasatra tsara rehefa tena mandroso zao fotoana zao fa ny zava-dehibe ravana malala dia hoe miasa amin'ny fifaliana ianao tsy amin'ny fisetona tsy mahatsiaro ianao hoe za sous pression foana za stressé manao ny asana fa tena miasa amin'ny fifaliana ianao dia toizako anio ary dia tian'ny tompo ampahatsirovana antsika indray ny dikan'irony salamo malaza famakitsika irony zay miantso antsika hoe ahoana hoe salamo fahazato amin'ny anaran'i Jesosy manompoan'i Jehovah amin'ny fifaliana mankanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana zany izy ravana ma andininy voalohany io dia antsona arsika ninona hitombo amin'ny fiderana ny salamo tiako iangana ravana malala du salamo fa araiky amin'ny 70 io ahoana voasoratra eo amin'ny anan'ny tompo fa izaho kosa dia hanantena mandrakariva ary hitombo lalandava ny fiderako anao hitombo lalandava ny fiderako anao dia ahoana ary zany zany hoe mitombo amin'ny fiderana zany ny voalohany inona voalohany ravana malala fakeo mafy tsy maintsy hanana fiainam-pideranansika ny fiainam-pindriavana dia fiainana feno hira amam-piderana jereo fa ny boky lava indrindra sy maro-pahalala sy be mpamaky indrindra ato anatin'ny baibolitsika dia ninona ny salamo zay amboarakira rano fotsiny io tena amboarakira rano fotsiny mihitsy azay mahatonga antsika protestante rehefa mamaky azy mbola hoe salamo faha zao fa tsy tahaka ny ataon'ny havantsika ny fiangonana sasany hoe salamo toko zao satria hiry io ary na Jesosy koa aza dia nanana zany fiainam-piderana zany ny hira fiderana niaraka tamin'ny mpianatra izy teny ao Matthieu 9:7 io ary zao no afatry ny apôstôly Paoly koa ho an'ireo kristiana nanandrata ny tany Efesosy hoe ahoana hoe izy mifampilaza amin'ny salamo sy ny firana ary nitomboka hira-panahy dia mihira sy mikalo amponareo ho an'ny tompo ny Efesiana 5:7 zany eny ny fiainam-pino dia fiainam-piderana ary raha tiana tokoa ry havana malala ny hitombo amin'ny fiainam-piderana dia maninona tsy maintsy hanana fiainam-piderana aloha isika miresaka fitombona zany zao fa ny zavatra tsy misy tsy afaka hitombo ary eo ry havana no hitarihan'ny saintsika handinika ny anjara toeran'ny hira ao amin'ny fiainantsika ny zavatra tsotra indrindra zany resako aminareo azo atao ny mandalina kokoa an'izany fa ataoko fa ampy aloha zany amin'izao dingan'izao ny anjara toeran'ny hira ao amin'ny fiainantsika rehefa miara-mivavaka nareo mianakavy tsy tsara ve raha mba mihira na ho indraindray ihany aza
misy moa dia miara-mivavaka tsy mba mihira mihitsy dia gagy ianao nefa tia am-piangonana mihira foantsika fa maninona reo mianakavy rehefa ao an-trano miara-mivavaka tsy mihira fa rehefa mody raha rehefa dia mbalazao amin'izay ny ao an-trano hira tsika reto zany no lesonay androany zay nge le pratika andrasana aminareo hoe mody nareo raha riva raha tsy nihira hatramin'izay mihira amin'izay dia gaga le olona saty ndry fa nisinona tany dia maloko zany lesona androany mitombo amin'ny fideranako ndo mba hira dia rehefa dia tsy anay zao tsy anay dia arovy ao tompo atao le hira mba hain'ny olona rehetra ataonao zany zany izy manao fa zany dinga zany le avana marary dia toizako ary rehefa makaty am-piangonana moa tsy mahazatra antsika kokoa ve no mitondra firana no mitondra baiboly zany zavatra hita mitondra firana koa mahazatra no mitondra baiboly fa zao nefa le havana marara tsara ny fitondrana firana dia ahoana toy ny vakio kely hoe fa mainka tsara ny tena mihira koa ato anaty amin'ny fampovavahana io moa zany dia tena mahagaga mihitsy zay mpitandrina moa ny olona tsara toerana indrindra ato am-piangonana ety ambony ety afaka mijery mipôzinareo reny ambany izay izy fa misy olona sasany akaty am-piangonana avy ranga tsy mitondra firana tsy mitondra firana tsy mitondra telefônina misy firana za zany tsy mbola hiadevitra any amin'iny tsy mitondra hoe akaty am-piangonana toy manontany tena misy zao le firana ny fidinan'ny trano iny inona fotsiny le vidianana tsy entina am-piangonana zany misy olona sasany ndray entina le firana tonga aty am-piangonana atao le hira tsy sokafana koa le firana dia manontany tena le firana inona fotsiny tondrana aty tsy sokafana kory zany izy fa ny olona sasany ndray sokafa indray le firana dia le firana misokatra ny vava mikatona misy raha latera gaga ety ambony ety anao mahita za mipôzipôzinareo ny ambany zany hoe ina ihany nataony reto olona reto mba rehefa entinao le firana dia mba ampiasao rehefa misy dia mba ento dia mba ampiasao dia mba mihiry ianao raha sendra ny hira tsy hainao moa akory atao fa hira valonjato mahery reo na zaza misy hira tsy haiko rehefa makany fiangonana loterana na fa tsoroko zany fa rehefa mba hira hainao dia mba mihiry ianao fa ny olona sasany olona tena mahay mitsy hira hain'ny olona rehetra ao ny kristiana rehetra mahay azy avokoa izy tsy mihira dia reny olona reny zany ngamba tena piasa be votonanatra mihitsy nampianarina tany trano hoe zao mangina volamena tsy riavana andao re mba hitombo amin'ny fianam-piderana andao hitombo amin'ny fianam-piderana ary zavatra lehibe io riavana andeo vakiko ny toyiny mamela riavana hanambara aminareo fa manana fifaliana manokana ny amin'ny fiangonana zay tsapako ko mihatia mihira tsapako ho miamavitribitrika ny fomba entiny mihira hitako fa miamitombo ny isan'ny olona mihira tsara ary miavitsy ireo mikombava rehefa mihira ao anatin'ny fampomovavahana zava-dehibe zany satria ahoana fiainan'ny mpino ny fiainam-piderana fiainam-pino ny fiainam-piderana zavatra lehibe zany ravana malala ary mila mitandrina tsara tsika hoe ao anatin'ny fampomovahana misy fiangonana zany tena fiangonana tena kamo mihira mihitsy misy fiangonana tena mihira asa ny fiangonana misy anareo fa misy fiangonana tena kamo mihira mihitsy dia mamangy an'le fiangonana zany dia mihira ianao dia nijereko tsara le olona mihira mafy indray nijerena tsara ohatr'ireo sambo ianao mihira mafy indray nijeren'ny sasany zany nge lazaka hoe dia gagy ianao hoe ahoana marina reto olo reto ny olona rehetra natao hira dia tsy mihira ary zary tena mampieritreritra mba tiako isanena ansainareo rehefa mieritreritra ianao mivoaka ny ivelan'ny fiangonana zany any amin'ny fiainan'izao toy zao mahita ny olona ao amin'ny fiainan'izao toy zao mihira izy mivantatra mihitsy ny ozatenda mihira ny hiran'izao toy zao zany ny hiran'izao toy zao ny fiantanana le olona am-piangonana ohatra miandry faty mandavataona za mihitsy ny teny lazain'ny olona amiko ohatra miandry faty mandavataona tsy tsapanao ao izy le fiantanany fanahy masina omenan'le olona le ambaram-poly mihira sy mikalo hoaniny tompo tsy tsapanao amin'ireo olona reo olona mangatsika ny tsapanao izy eo anatin'ny fiangonana ary mampieritreritra zany mampieritreritra mihitsy zany satria jesosy dia nampianatra amin'ny hoe zay be ao am-pony mivoaka mivava raha ohatra ka kely ny fidarana mivoaka mivavanao inona ny ao anatin'ny fonao inona ny ao anatin'ny fonao jesosy no miteny an'izany dia nizaratsika ravana mieritreritra n'izany tsara hoe ao amin'ny hira tsy hainao tsisy bedy fa amin'ny hira hainao maninona ianao ny tsy mihira maninona ny zara fa mihetsika ny molotra ao
maninona dia antsoin'Andriamanitra kehitrehitra zany toizako zay ny amin'ny kristianina amin'ny ankapobeny iresaka manokany amin'ny antoko-pihira izy aminareo le avana malala no anatin'ny antoko-pihira mba tsakany tanany na toko-pihira ny STK na vokovoko manga na seha-panabeazana na ino ireo nareo misy ihany tokony hoarareo tokoa zao fotoana zao any mpakasitrana ny antoko-pihira zay mandray anjara betsaka tsy amin'ny hira manokana ihany fa amin'ny hira iombonany koa zava-dehibe zany ary mbola irina ny tombon'ny isan'ny mpihira mba hirendreona tsara ny fiderana ataon'ny fiangonana ary tsy ny antoko-pihira ihany fa ao koa ny sampana hafa zay mihira ny toko-pihira fantatra matetika moa zany dia le antsoina hoe chorale taloha zao zany efa mihira daholo na vokovoko manga ratsana fanantenana seha-panabeazana fifoazana na sampatiaza mihira lehilahy kristiana zao misy lehilahy kristiana pire sekulady misy sekulady pire ny sampana valonga zao mihira daholo rano mariny sa tsy zany ny any aminao any ary tsy tokony rarana mihitsy fa veloha hira ny olona aloha hira ny olona dia misaotra anareo amin'izany fahavononana zany toizako zava-dehibe ny fiderana ndraisanareo anjara ka mahireza razandry malala tsy maintsy ambara mantsy fa ny antom-pisina voalohany ho an'ny antoko-pihira rehetra dia ninona ny ho mpihira ny fiangonana izany hoe aninona ho mpanentana ny hira ny fiangonana aloha voalohany indrindra amin'ny hira atao ao amin'ny fampomivavahana fa mahamenatra ny mahita ny mpihira ao amin'ny antoko-pihira zay mihira mafy manao ngotenda rehefa manao ny hira manokana nefa mikombombava na tsy mitondra firana akory aza rehefa mihira miaraka amin'ny fiangonana tsy zany ny fiainam-piderana iantsonantsika reny izy ravana malala fahalemena lehibe mihitsy io rehefa nihirana izy rery ohatra ny anainga tafitrano le chorale rehefa mihira ny fiangonana tsy misokabava akory zareo any aminareo moa tsisy manao an'izany fa za dia mahita ny tany mitoerana aleko zany izy tsy mihira akory izy zareo anatin'ny fampomana fa tsy zany izy teo amin'ny tantara ny protestantisme malagasy zany zany ny tombotsoan'ny olona fotsy voloatra mahatsara ny tantara dia nisy mpitana anankiray antsoinako hoe rabe manahaka Jean Alberton izy dia mpitana tao kady fotsy izy nareo nadana kady fotsy misy tanan'olona vitsivitsy mitsangana nadana kady fotsy pasteur rabe manahaka dia nanohatra boky kely zay momba ny mpihira dia ny amin'ny mpihira ny fiangonana izy zany no nampianatra mihitsy ary fampianarana fototra marina zato isan-jato ny fampianarana atao hoe ny antoko-pihira dia mpihira ny fiangonana zany hoe nihiraka voalohany ampanaovana ny antoko-pihira anatin'ny fiangonana latsontsika hoe chorale zany dia ny hanentana ny hiran'ny fiangonana aloha vao hanao ny hirany samirery sy zavatra adino matetika mihitsy zany za dia nanohatra boky anankiray ray manontolo momba ny resaka momba ny hira fa raha ilainareo dia azo entina manaraka fa izany mila tadidina tsara mihitsy hoe zany ankeny antom-pisiny fa tsy io koa rehefa hira ihany zay vao mihira fa rehefa mihira ny fiangonana dia tsy manina na tsy mihira azy zay fa efa miresaka toko-pihira ihany dia atsidiko zao zavatra zao aminako hoe iverenako mandrakariva andriany zany ameriny zany inarivo nareo zao ho an'izy tandremana tsara rehefa mihira isika fa misy olona koa ma tsy mihira noho ny fitiavana hira tia misy mihira le ambiance le filine inona daholo ny teny ampiasainareo mianakavy amin'izy le gado na sy ihany dia mananany tia mihira noho ny fitiavana hira tsy teny zany le avana malala amin'ny fiainana kristiana tsy mihira noho ny fitiavana hira anao fa mihira noho ny amin'ny Jesosy zay ny fototra mihira noho ny amin'ny Jesosy dia mitanina tsara ianao mba ho ilay Jesosy nyraisinao anatin'ny fonao Jesosy nanomenao fanahy masina manentana anao no manentana anao koa hihira fa tsy fitiavana fotsiny hira dia manjary vedetisme izy rehefa fitiavana hira fotsiny nanaovana zavatra rehetra namangy atoko-pihira dia nyresako tamin'izao zao izy anaka tena miaina anareo mihira dia ohatra mahita anjely mihitsy ho tena fatratra zany fa mahatsiaro anjely aho dia tadidinareo zao tantara kely tantaraiky zao nyilay tantara tany an-danitra no seho ny tantara nety ny tompony akira tany an-danitra ny titovolahy anankiray dia nisy anjely nandray azy dia nety namangy ny lanitra izy rehefa tonga tany an-danitra izy hino n'ilay tovolahy mirondrona ny hirany lanitra kanto zany fatratra le izy dia hoy ilay tovolahy tamin'ilay anjely nitarika azy mare hono atopoko aiza zany olona mihira zany aiza zany olona mizany dia hoy ilay anjely mane irony ery ma tsy nitondroko satria tsisy olona eny irono izy izy dia nijery ilay tovolahy ka nijereny hitany teo lela be dehibe
lela be dia be ny hitany teo io le tovolahy dry ary toa lela fotsiny reo hitako ireo dia io le anjery mina lela fotsiny reo satria ireo olo reo teny an-tany ny lelany fotsiny no nideran'Andriamanitra dia ny lelany ihany ny tonga aty dia tandremo efa niteny efa niteny zay le lazaiko ireo mina hoe raha tsy teraka indray ianao ka Jesosy ao anatinao no manentana anao dia sao dia ny lelanao ny tonga any fa ianao tsy ho tonga any akory andao anoy fa ao anatin'ny fiangonana ry havana mety misy fandaminana manokana dia resaka kely ny amin'ny fandaminana manokana io tokony atao antso avo eto ry havana ny hitombontsika amin'izany fiainam-piderana zany ka mba ho zava-dehibe amintsika ny asan'ny voamierany hira ny FIPZ moa io amin'izao fotoana izao ny fikambana ny mpitendry zava-maneno sy mpikirakira fanamafisam-peo na foiziny hoe FIPZ dia miadidy ny fampianaran-kira ao amin'ny fiangonana mba hanolokolona ny fiainam-piderana anasan'ny tompo antsika mba ho raisitsika mpianakavy ny finono tena zavatra zany fa tsy ho sanatria hahasorena fa manalava fotoana zavatra sarobidy ry havana malala ny ananana fotoana ao anatin'ny fiangonana anaovana fampianaran-kira mba resao an'izany any amin'ny fiangonana misy anareo any dia mba ampianarina ny hira tsy hain'ny fiangonana fa eritrereto fa raha ohatra ao anatin'ny fiangonana anankiray ao anatin'ny volana ray mianatra hira ray tsika satria tsy mila lava be ilay izy eo 10 minitra eo dia avery isan-kalady dia ray volana hira ray ihany dia ao anatin'ny taona zany mahira firy ilay fiangonana 12 vaovao efa zavatra ange zany efa zavatra zany ary zany revana malala ny tokony atao tokony isy io manalava fotoana tsy manalava fotoana mihitsy zany tena fiaina amin'ny fiangonana za eto zany fantatro fampitaina hiran-tany ty fampianarana toko ty fa afaka miteny zavatra rehetra eto za ry havana malala dia milaza aminareo fa manana fifaliana manokana amin'ny fiangonana izay misy ankehitriny ao faravohatra za eo faravohatra mivaty faravohatra manam-potoana ianaran-kira foana ary tena hitako mivoatra mihitsy ny fiainam-piarahana eo mahafinaritra dotrana zany koa ny fiangonana iny Manjakaray manam-potoana azy ireo ianaran-kira ary rehefa mandeha rehefa mpombavana na za filoana fisekema misy hira tsy haiko mihitsy ny ianarana zareo dia eo avao mianatra fa mahavariana nefa le fitiavan-drareo azy tsy Manjakaray fa Anjanahary tena mianatra izy nareo navy any Anjanahary misy reo mivavonde isaky makany Anjanahary tsy maintsy misy hira vaovao foana eny koa ao anatin'ny firana tsy hiran'ireo manokana amin'ireo hira valonjato ireo ary taiza ho azy zany hira zany tsy hainay hatramin'izay tsara le hira na ny tonony na ny feony ary le fiangonana manana finiavana hianatra hira ary zareo koa manam-pampianatra hira tena tsara eny fa dia mba tairo ihany ny FIPZ any aminareo ny mpitendry zava-maneno aminareo dia mba mitombo amin'ny fiainam-piderana ny fiangonana fa tsy isaky ny anomboka dia Jehovah ao dia rainay Jehovah dia rainay za tsy miteny hoe dratsy zany ohatra ny tsisy afa-tsy Jehovah dia rainay amin'ny firana rehetra tsisy afa-tsy hira faharoambin'ny folo dia isaky ny hamaky teny dia tsy maintsy hoe ny teninao rehetra hira firin-jato anatin'ny firana misy hira tsy miova mihitsy fa ireo ihany naverimberina eo dia mba mivoatra amin'ny fiainan'ny fiangonana ry havana malala zay azonareo ve zany tompoko eny tompoko fitiniko kely ary ny tapany voalohany iny raha miresaka tsika amin'ireo tsy maintsy hanana fiainam-piderantsika ina moa zany ny dikany telo zany ny dikany ny voalohany mazoto mihira isika zay ny voalohany mazoto mihira aza miteny mihitsy manao hoe za fotsy feo arakaraky ny iranao ny hamanga feo anao rehefa tsy ampiasaina ny corde vocale dia arafesina ara-dalàna zany faharoa mihira tsara ny toko-pihira zay ny dikany mihira tsara ny toko-pihira ka ny dikany hoe mihira tsara miara-miaina amin'ny fiangonana fampimovavana fa tsy ny hirany samirery akory ary ny farany miasa tsara amin'ny FIPZ fa anisan'ny asa nananganana amin'ny FIPZ ny fampianaran-kira ny fiangonana fa tsy ny fitantanana fotsiny ny zava-maneno sy ny fanamafisam-peo akory ndao aloha hitsangana antsika mba hanao ny hira fa 7 amby zato hira tena mahafinaritra mihitsy ireo 7 amby zato midera ny anaranao zay ry tompo ny andininy voalohany sy ny andininy fahatelo
miderani ana arana zari tumpu kayerando vente ese na aywen aza aza ye eri aza sauta ye remba rasuana tin fatil inde ne fiti ya avana inde ne erina ta apa amunze na isa aza aza auta ye eri aza aza sota ye remba rasu wana mazotoerina reo avana malala otra ny hitako ery Jesosy zao miramira ny zany ahay inona le faharoa avana mitakila fa 7 ahoana izy tsy maintsy olona manantena mandrakariva isika zay mantsy le salamo ny angatsika fa izaho kosa dia hanantena mandrakariva ary hitombo lalandava ny fiderako azy dia tsy maintsy olona manantena mandrakariva isika amin'ny ankapobeny riavana ny fiderana sy ny hira anehoana azy dia saika ao anatinina fifaliana no anandratantsika azy ary tsy vitsy ny mpitandra no sahirana ny fanompom-bavahana fanao amin'ny fandevenana fa toa voateranao solo satria vahotra ny vava tsy te hira rehefa misy manjo ny fiderana kristianina kosa riavana malala dia manana izany toetra manokana izany fideran'ny olona maninona manantena mandrakariva izy ny salamo fa 270 nakatsika ty 9 ty riavana dia hitany sany lahy antitra iray ny asa ratsy ny fahavalo manodidina azy kanefa hoy izy na izany aza ahoana izy izaho kosa dia hanantena mandrakariva raha mitodika any amin'i Jesosy sika ny tantaram-piainan'i Jesosy riavana malala fony izy voalaza fa ny hira fiderana le tao amin'ny Matteo 20 ny resantsika teo 17 dia tsy azo sika adinoana fa teny an-dalana ho anitsahana izy Getsemane ilay saha nampidradradratra azy hoe ahoana izy raikio isory amiko ty kapoka ity ary raha mampatsiahy ianareo ny tenin'ny Paul ho an'ny Efesianina teo dia aoka ho tsaroana fa epistily nosoratana taiza tany an-tranomaizina ny epistily ho an'ny Efesianina eny ravana malala andao vakina toy ny mpino marina dia olona manantena mandrakariva na dia mety ho diso fanantenana matetika azy ento za dia manantena mandrakariva na dia diso fanantenana matetika azy azany fiainana kristiana riavana mety mifanena amin'ny zavatra ianao mahita tranomaizina Paul mahita sang Getsemane Jesosy hoe mahita fahavalo miao manodidina azy mpanao salamo efa za manantena mandrakariva hoy izy nanantena tokoa mantsy Paul araka ny Romanina 5:20 andininy 7:20 sokafo kely ny Baibolinareo riavana fefa hely zay tsy nisokafan'izay Romanina 5:20 nanana fanantenany Paul riavana malala nolazainy ao raha nanoatra ho an'ny kristiana tany Roma izy Romanina 5:20 endininy 7:20 sy 4:20 zay mahita dia miaraka mamaky amiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa ankehitriny satria tsy misy antony intsony ny hitoerako amin'ireto sady efa naniry hatramin'ny taona maro ankany aminareo aho raha mankany Spania fa manantena hahita anareo amin'ny alehoko aho ka anateranareo ho any rehefa afakafaka ny alahelo anareo ny fikasan'ny Paul zany ho any Spania io Spania io Espagne io Espagne io zay izy dia io zany izy miverina tao amin'ny boky azany zao nanantena tokoa mantsy Paul araka ny Romanina 5:20 ny handeha hatrany Espagne kanjo taizany ny hafarany diany
tany an-tranomaiziny Roma. Zany ke ny fiainany. Zany ke ny fiainany. Nanao toroteny tsara be momba ny hoe nofirava Dr Martin Luther King ao amin'ny amboara toroteny izay resako aminareo matetika hoe hery-itiavana. Dia izy manao hoe vitsy amintsika no mahita ny fahatanterahany nofinofontsika. Ary marina zany Paul dia nanantena andeha hatrany Espaina kanjo nihitsoko atao amin'ny tranomaiziny Roma. Ary mety mifanina amin'izany tsika ravana malala. Mety mifanina amin'izany tsika. Tsy maninona andovakina ny toyiny. Mety ahita fahatsompanantenana samihafa sika eo amin'ny fiainana. Ahoana ny toyiny? Saingy antson'Andriamanitra olona manantena mandrakariva ka hitombo lalandava amin'ny fideratsika azy. Hidera azy isika satria nahoana? Satria mampiara-miasa ny zavatra rehetra hahasoantsika izy. Zany izy ravana malala. Fantasika io teny io. Fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tia an'Andriamanitra. Avao tsara. Ny soratra masina tsy miteny izay tian'Andriamanitra fa izay tia an'Andriamanitra. Rehefa vakina ravana malala ny teny Grika amin'io. Ny dikateny protestanta ma zao mampifangaro zavatra. Hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tian'Andriamanitra. Dia ohatrany hoe ohatran'ny mandeha automatika eo ny zavatra rehetra. Tsisy automatika zany io. Fa zao ny zavatra ambarana. Io misy zavatra mitranga dia amin'ny zavatra mitranga io raha tian'Andriamanitra ianao dia miditra an-tsehatra Andriamanitra dia ahodin'Andriamanitra hahasoanao ilay zavatra mitranga. Andriamanitra miditra an-tsehatra hanodina ilay zavatra mitranga hahasoanao. Zany izy tiavana. Ary izay fitoerantsika amin'ny fitiavana marina an'Andriamanitra izay. Ahafahan'Andriamanitra miditra an-tsehatra hanodina azy hahasoantsika izay. Zay nge ny mahatonga asika misaotra an'Andriamanitra, midera an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Omaly ravana malala dia nasaina fianakaviana anankiray. Anatrika fanamariana tsingerinandro nahaterahana. Anniversaire moa ianareo zana-bazaha. Ary zay zany zao ny anniversaire fa efatra nalehako hatramin'ny sotroko ronono. Na dia matetika mihitsy ary mba faly afa zany ngamba vao tena afaka mba mandeha manatrika zany. Dia hoy ilay mpanompon'Andriamanitra, nisy mpanompon'Andriamanitra vitsivitsy zay teo dia nisy mpihira koa niaraka taminay teo. Dia izy manao hoe zao no izy hira aminareo aho izy. Fa zao tia hampatsiaro anareo fa eo amin'ny fiainana maha-kristianina antsika. Falitsika zao manao anniversaire fa eo amin'ny fiainana maha-kristianina antsika. Misy fotoana mafy koa mba havelon'Andriamanitra olona lovantsika eo amin'ny fiainana izy. Ary marina zany. Saingy zao izy izy. Tsika reto ange ka tany manga no novolavolain'Andriamanitra. Ary marina zany rehefa mamaky ny Genesis isika dia tany manga ny volavolaina. Ianao nge tany manga misy masony. Zany izy tany manga no namolavolain'Andriamanitra antsika. Saingy rehefa miresaka tany manga tsika izy dia ny tany manga anaovana briky. Dia jereo izy misy mibriky tany manga ary misy mibriky tany. Malagasy daholo tsika ary mahay an'izany misy mibriky tany manga ary misy mibriky tany. Fa zao iza ny mafy mibriky tany manga sa mibriky tany? Briky tany manga. Briky tany manga mazava loatra. Saingy zao izy naninona ny mafy mibriky tany manga? Satria natao iny izy nidorana. Nareo zay tsy mahalala an'izany dia makinesy ry amoron'ny rano ery mijery an'ilay mpandoro briky ireo. Nodorana io vao lasa mafy. Ary noho ny voadotra izy dia nanjary mafy sy tsara tarehy. Raha samy tonga eo aza ny rano be izy eo amin'ny toerana anankiray, ty briky tany ty briky tany manga, miverinao aorian'ilay rano be, fotaka sisany tavela amin'ilay briky tany. Zay izy. Fa ilay briky tany manga maika koa aza me mafy. Andriamanitra dia nampiditra anao tao anaty dotra zavatra mahamay mba hahatonga ny olona mafy toto rehefa avy eo. Kina indray nitadiavina ohatran'izany. Sa ianao te ho fotaka ohatran'ny briky tany. Azonareo ve zany ravako? Rano izy tsika dia midera an'Andriamanitra ao anatin'ny zavatra sarotra lelovantsika satria Andriamanitra mampiara-miasa ny zavatra rehetra hahazoantsika. Briky tany manga in'ilay ohatran'ny ratsiratsy endrika iny izy fa rehefa mivoaka avy eo izy briky tany manga mena tsara, fotsy tsara tarehy, mafy no azo. Dia zany koa nge ny fikasan'Andriamanitra aminao, izy mamela anao handalo zavatra mahamay io tena mahamay ty ho Andriamanitra marita kely fa mivoaka avy eo anao tena azonareo ve zany revana? Dia midera, mitomboa amin'ny fiainam-piderana, mitoroa amin'ny fiainam-piderana ao anatin'izany zavatra sarotra any. Toizako midera asika satria fantatsika fa eo anivo ny zava-mifamafy sy miovaova ny fitiavana antsika amin'ny Kristy kosa maninona? Mitoetra sy mahatoky. Koa raha kivy sy mitanondrika ny sasany, ahoana ny toyiny? Isika kosa mitraka sy midera
dia tahaka amin'ny Paoly sy Silasy voalaza ny asan'ny apôstôly toko faha 12 andininy fahadimy amby roapolo. Avy teo kely indray baibolinareo tantara mahafinaritra io asa 12 asa 12 asa toko fa 12 mba hazonareo tsara ny zavatra nitranga riavana malala dia andeha govakitsika manomboka ary amin'ny andininy faha 12 hoe inona ny zavatra nitranga amin'ny anarany tompo 12 ary ny vahoaka ny ara-nitsangana hamely azy ny apôstôly zany ary ireo gouvernoura nanaisotra ny lambany ka nasain'ny kapohina tamin'ny hazo izy ary no nefa nikapohina mafy de mafy izy maro izany fanondroana mafy de mafy dia nataony taiza amin'izay tao an-tranomaizina ka nasainy niambina azy tsara ny mpiandry tranomaizina ary rehefa nahazo teny toy izany raha lehilahy dia nataony tao amin'inona tao amin'ny tranomaizina anatiny indrindra izy ary ny tongony miboloky ny mafy tamin'ny boloky hazo ny teny efa voadaroka mafy de mafy nampidina any amin'ny tranomaizina lalina indrindra ny tongotra mibolokiana amin'ny boloky hazo tsy afa mihetsika dia zao ny toy ny tantara andininy fahadimy amby roapolo ahoanao izy anono mamatin'alina dia nivavaka sy ny hira fideranan'Andriamanitra Paoly sy Silasy ary niaino azy mpivatsika zany nge ny zava-mahagaga ny olona manana ny Kristy ny olona sasany zao raha ohatra voadaroka mafadrana dia Andriamanitra losy dia marina Paoly sy Silasy tsy nanao an'izany ary ny sasany koa ngamba dia hoe ifity ihany na vo na mira ataovy moramora miterane tsisy mandre mihitsy fa eto dia ambara hoe nandre azy daholo ninona ny fatotra rehetra atao amin'ny tranomaizina ary rano riavana malala natao hoe kristianina ve ianao afaka mandrefy an'izany zany aloha zao kristianina ve ianao fa zany natao hoe kristiana mandalo tena mafy tena manainy taina tena mangiry fily kanefa mira sy nideran'Andriamanitra mandre anao mira ny olona rehetra ary zareo ndray ny gaga manindry ary toa mira reto satria olona mahagaga izy ireo toizako ao amin'ny tranomaizina mamaton'alina ny hira fiderana ary nanova ny tranomaizina ho inona ho toeram-pamonjena io ohatra Paoly sy Silasy io riavana malala no manome antsika ny tsambaratelo ny fiainam-piderana marina inona le izy firaisana velona amin'ny Kristy tsy baikony ny toe-javatra ivelany i Kristy velona ao anaty no manentana ny fiainam-piderana zany izy tsy mihely ety ivelany akory tsy eo akory hoe rehefa makatsitsidrivotra eny amorony ranomasin'ny Tomasina rehefa mahita ny fahatsarany rian-drano any Pefia rehefa mahita tsara mihitsy ny ranomafanitsirabe dia miterany fa rehefa ao anaty le zavatra tenana dia tsy mihira tsy ny toe-javatra ivelany no mibaiko atsika fa Kristy ao anaty azonareo ve zany riavana malala Kristy ao anaty no tsy ambaratelo ary tsika nge zao eto Madagasikara afaka miresaka an'izany tsika nanana martyr izy amin'ny martyr malagasy voalohany Rasalama ary Rasalama riavana malala tao ambatonakanga no tranomaizina nitazonana azy fa mba fantatrareo ve riavana malala ny endriky ny gadra nitazonana Rasalama tao ambatonakanga ny gadra nantsoina hoe omby fohy natao hoe omby fohy dia gadra vy be dia mifotra ny tenan'le olona tsy hafa mihetsika mihitsy mifotra tanteraka dia ny lohalika sy ny loha mifanoko eo mandrisy ny alina ray manontolo ao anatina fanantenana lalina ny alina faran'izay ny lalovan'ny Rasalama ny 13 aogositra riavana malala ny maraina hoentina eny ambom-potsy izy fantatsika ny tantara tsy hoe ny lanjaina koa izy fa io olona avy ny fotra ndrisy ny alina tao anatin'ny fanantenana rehetra io nentina handeha hiakatra ho eny ambom-potsy atao inona ho le fonina ary fantantsara fo le fonina izy hoeny saingy teny an-dalana inona nataony kinainaina ve izy tsia inona nataony ny hira izy ary inona ny hira nataony hitako ny lalatsara ka izy zany nge ny kristianina tsy tantara ao anatin'ny soratra masina fotsiny zany fa isika malagasy mahalala an'izany ao anatin'ny tantarany ny finoana kristianina protestante satria protestante Rasalama miaina an'izany riavana malala ary matoa zany azony Rasalama ny ainany Paoly ngamba mety ho lavitra loatra mantsy Paoly fa Rasalama fomba malagasy ohatra antsika any maninona Rasalama ny afaka miaina an'izany maninona ny tsy afaka miaina an'izany ao anatin'ny zavatra sarotra lalovako nohony amin'ny Kristy
ary tsy raha salama ihany a tsy raha salama ihany fa rehefa hodorana velona zay moa zany hoe ny faravoro io fiangon'ny faravotro io ka natsangana fahatsiarovana ny raha manan-dalàna sy ny namany zay natao ena teo nidorana velona mba azonareo moa zany asinanja vidy be mihitsy dia natsangana ny azo dia fatoronao le olona dia atsasika velona eo andramokely ny tananao to amin'ny labozia rehefa tonga avy aty ahitanao azy zany izy fa ry olona natsasika velona teo saingy ny rehetra ny afinanjavidy inona nataondrareo martyreo nihirangely zareo hoe nihirangely zareo azany revana malala ny kristianina dia manontany tena tsara fa tsy kristianina ve enao kristianina ve aho ty za be menimena sy be monomonony ty kinainaina lavo ty ampahirezin-dafo fa tsy mahay mandray ny fampahirezanao amin'ny kristy sy mifanahy masina avy ao anatinao ao atery ny tenin'Andriamanitra ao anao isanandro zany izy davana kristy velona ao anaty no loharano ny hery hoentina midera ary tsy azo sika adono zany ny fihetsiky ny olona manoloana ny zavatsarotra no mampiseho ny zavatra miafina ao amin'ny fiainany tady teo zany ny fihetsiky ny olona manoloana ny zavatsarotra no manambara ny zavatra miafina ao anatiny eo amin'ny fiainany raha io olona io rehefa tonga eo amin'ny zavatsarotra ka mikinainaina foana tsy misy hery zany ao anatiny ao fa io olona io rehefa tena sedrainao ka mahajo isy zava-miafina anatiny ao ary zany sary zany nge lavana malala ny sarin'ny volamena sy ny asidra nge zany efa alainao le volamena maloto be iny riatan'le asidra marary ny asidra fa inona ny mivoaka avy eo volamena mamiratra zany izy fa eritrereto manao hoe akosotra zany le firavakao tsy tena volamena nalefa ny asidra inona ny laza miala daholo le akosotra volamena miseho amin'izay le vongam-bitao zany izy ka inona marina ianao vy miositra akosotra volamena fotsiny ve ka noho ny tonga ny asidra miala daholo le akosotra volamena le vonga-bibe le atao vitiry reto sa volamena ka rehefa miala le fakofako rehetra mamiratra amin'izay le tena volamena ao ambadiky ilay loto iza marina ianao isamy mieritreritra liavana malala fa zany ny zava-miafina hoe andao hitombo amin'ny fiainam-piderana ndao amarana azy tsika ary raha fiainam-piderana latsaka anaty toy izany no tiany tompo iainantsika dia tsy maintsy hiaina ny tononkira sy ny fiankira isika hevitra vaovao tanteraka ny resako eto miaina fiainam-piderana ianao ateraka kristy velo anatinao dia tsy maintsy hiaina ny tononkira sy ny feonkira isika ahoana moa zany mba ho iraina amin'ny fo mientana sy faly mahavitrika ny hira fiderana sy fankalazana eo am-piandohan'ny fampompovavahana sy fanontsika aoriana ny teny famelan-keloka ohatra ary mba ho iraina miadana malefaka amin'ny fotorotoro sy mangorakoraka kosa ny hira fanontsika manaraka mivavaka fifonana ho antsika mihiry zany dia ho an'ny mpitendry koa mba tsy ho tendrena amin'ny fomba mampandindy ny hira fifonana ary mba tsy hitarazodrazoka toy ny hira mpitaribato ny hira vaovela eloko mila mieritreritra an'izany tsika ravana malala mila mieritreritra an'izany tsika fa tena mampanongo tena mihitsy ndraindray manatrika fampomvavahana hirainy ny olona amin'ny fomba mampandindy ny hira fifonana ohatran'izany ny ao an-tsaiko zao miresaka an'izany aminareo le hoe Jehova ray maro-po ny tokony hirana azy moa zany to hoe Jehova ray maro-po zay tia sy mamindrafo zany ny tokony hirana azy fa zany rehefa miaramira amin'ny fiangonana hafa misy nao vany Jehova ray maro-po zay tia sy dia gaga mihitsy ianao
olona mifona ve ianao rangahy anatrehan'Andriamanitra hoe za mpanoto dia zany ny gadona iranao azy zany kena zay hoe dia gagy ianao fa ireto olo reto ve mifona sa tsy mifona za moa zany rehefa atao zany ny fiangonana za tsy mihira tonga dia tsy mihira za ve hifona dia hivatravatra zany rehefa aveo indray nefa rehefa atao ny hoe miobo mifanahiko dia taria miobe ne fanahy azalahy hiran'olona mitaribato olona voavela helika ianao nintsana daholo mivesatry ny heliko olona miobe ny dia gaga za gaga misy mihain'ny fiangonana mihira indraindray engane ka tsy hanana ny sofotro nareo rehefa manatrika amin'ny fampovavahana milady fa sahirana ianao manatrika fampovavahana za dia niteny misy tany fiangonana naleko ajanona ho an'ny zava-maneno janona tsy zany ny irana io iraina tsy misy zava-maneno tiry dia tariako amin'ny gadona irana azy fa manahirana mihirahira fonana ny fomba mandindia ary mihira ny olona voavera heloka mitaribato dia mitandrantsika fiangonana zany natao hoe mitombo amin'ny fiainam-piderana ravana marara ianao mitombo amin'ilay fiainam-piderana fa ny fiangonana indrindra koa mila mitombo amin'izany fiainam-piderana izany dia mandehana ry havana mandehana mitombo amin'izany fiainam-piderana zany ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany nampanantena anareo fa isaky ny miontsika dia asiana fotoana ahafahanareo manontany mbola any moa le micro azo entina mandehandeha sa tsisy re tsy masina malala ao misy manana anontaniana ve tompo atsangano ny tanana fa i misy tovolahy mavitrika afaka hitondra ny fanamafisam-pena aminareo misy tanana ankiray ndao ary valiko tsirairay fa tsy akambana ohatrany any mpanao politika salama tompoko ny anarako fiderana ao anatin'ny fibizahita fibe misy ana ny fanontaniako dia zao ny tenin'ny paster teo hoe mitombo amin'ny fiderana dia nefa misy namana miemotra atale izy ny olana nefa dia zao izy anaty mianatra psychologie tany hoe ny ampianarana resaka momba saina fitombona sy tsy haiko dia rehefa nandeha ny fotoana miara-manompo zay dia metsity izy ndray andro ary izy lasa ny ivelany tamin'ny heritaona ohatr'izao dia tsy haiko le rivotra mitsoka any fa na ny fomba fijery amin'ny baiboly ary ny ova mihitsy dia za moa dia zao hoe teneniko anazy foana hoe Jesosy Kristy fototra tsika hoa kristianina manomboka miala amin'ilay izy kelikely amin'izay izy dia tsy haiko hoe ahoana ny andresian-dahatra azy hiverinao amin'i Jesosy Kristy satria manjary lasa zao zao nalaza be ny homosexualité sy ny transgenre dia izy lasa manohana an'ilay izy lasa ny excuse ampiasaina azafady tompoko ny hoe fahalalana ny olona dia lasa moa ny tonga dia lasa be mokondy hoe tsisy an'izany tsy zany nampianarana antsika dia zay le pakady hoentina merenana anazy eo amin'ny tompo zay io moa zany rotra mieritreritra nireny olona lasa reny tsika misy zavatra samihafa ihany azo eritreretinao anankiray voalohany indrindra moa zany ny vahaolona kristianina fototra dia ny vavaka zay miverina any amin'i Jesosy misy an'ilay ondry mania re dia mivavaka ho azy zava-dehibe ny vavaka ry havana malala vavaka ho an'ilay olo zany ny faharoa vavaka ho an'ny tena rehefa mahita an'ilay olona ianao zany dia mivavaka mangataka amin'i Jesosy manao Jesosy iny namako iny kristianina namako iny fantatro iny nahavako iny inona ny tianao hataoko amerenana azy aminao vavaka ho an'ny tenanao zany ianao hoe tolory saina misy fotoana mivavaka ianao dia Jesosy manao ny asany dia vita kabary za nahitan'izany misy fotoana ianao no tiany Jesosy andeha any dia maniraka izy zao natao fa misy fotoana koa ataonao fahatelo ny valim-bavaka misy olona hafa any dia tiany Jesosy hiasa amin'ilay olona eo io olona hafa io mety olona manana fanomezam-pahasoavana tsy anananao mety ho mpiandry olona io mety ho mpitany olona io mety ho katekista mety ho mpitoro-tena tsy fantatro nazoky ara-panahafa dia io olona io no tiany Jesosy hiresaka aminy satria tsy ny olona rehetra koa ry miain'ny olona rehetra azadinao tsy ny olona rehetra miain'ny olona rehetra misy olona zay te hiaino anao fa misy olona vao mahita anao dia manjosotra na dia kristiana zany izy io zany le lazainareo ny teny français samy manana ny affinité amin'ny olona misy olo zao mitena zany mihitsy ianona manana olana ozy izy hoe ata amin'ilay ray aman-dreniny raha manana olona izy ianona saina miresaka aminy dia nandety le ray aman-dreniny niresaka tany amin'ilay olona tany dia namaly le tanora manana olona moa hoe tsy tiany olo niresaka aminy fa ianao ihany ny tia niresaka aminy zany le izy dia fantarintsika amin'ny hoe aiza marina moa zany ny olona tiany Jesosy hiara-miasa aminy fa
ny vahaolona anakay atao rehefa mazava aminao ny sitrapon'Andriamanitra dia ataovy izay tian'Andriamanitra ataonao mandana miresaka aminy na andana mifandray aminy fa ny zavatra lehibe moa zany zavatra lehibe ao anatin'ny fifandraisan'i Jesosy amin'ny olona very rehetra Jesosy dia Jesosy fitiavana mandrakariva ny olana lehibe amintsika rehefa mahita olona mania isika dia masika isika zany zany olana fa Jesosy tsy masika mihitsy Jesosy dia niarany sakafo tamin'ny mpivarotena sy ny mpanota ny mpamoritra ny arabelona taminy fa tsika zany indraindray tsy mahatakatra mihitsy an'io fahalemem-panahy Jesosy io fa mila manana ny fitiavana Jesosy tsika dia ny fitiavana ihany ny ifandraisana amin'ny olona marina fa nany izy nandeha tany amin'ny lalana tsy tokony alehana izy kanefa dia mbola vidiny rano Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ihany io ary mendrika ho tiavana ihany io dia tiavana asehoy azy fa tsy hoe satria izy nany dia lasa natsanganao fahavalo mbola namako foana ianao hoe ary mbola tianao foana mbola mivavaka ho anao zany izy ataovy tsapa fa ny fitiavana dia tena hery mahagaga mihitsy manovatra amin'ny fovaton'ny olona azy ary mety izay fitiavana nasionao zay no atonga azy hiverindray eo amin'ny lalana marina zany zao ny farafahakeliny zavatra azo resahana dia anampina ny olona zay mety ave diso lalana zay misy fanontaniana hafa ave tompo sy tanina ay misaotra tompoko tsy fanontaniana no ataoko pastera Madame Noeline avy eo amin'ny fiangonana Masindray Fiorenana tao Ambanidia ifaly arivo teo aloha zany ny Dorcas dia vehivavy antitra daholo tamin'ny taona tany amin'ny 20 taona tany dia tsisy tanora mihitsy zany tao amin'ny Dorcas dia niezaka izahay zany hoe andaotsika mba hira ohatry ny tanoraka esteke zany dia niezaka tokoa zany ny Dorcas zany dia nisy feo efatra dia gaga ny olona no mandeha le mitety fiangonana zahay le manatanteraka ny asa fitoriana dia marina mihitsy fa na ny tena ara rehefa mandeha mivavaka ka tsy mihira mafy dia tena ohatrany hoe tsy avy mivavaka tena tsapako mihitsy zany dia ny tena moa amin'izao fotoana efa 20 taona mahery dia na mihira ara efa tsy mahafy ohatry ny teo aloha tsony fa somary miketsoketsona sy ohatran'izany teo amin'io Dorcas io no izahay nanao an'ilay hira mientanetana zany dia lasa nitambatra Atsimo Mahamasina sy Akady Fotsy izay 3 trano zany dia ohatran'izay foana dia rehefa mitety trano izy le fahatelony Atsimo Mahamasina sy Akady Fotsy izy le dia Ambanidia faly arivo Ambanidia dia efa lasa efatra moa izy taty aoriana zany dia teo amin'io nahatonga ny tenako niakatra lasa tany amin'ny vehivavy sakay lasa tany amin'ny AFF Foibe 19 taona mandaha efatra zany tompoko no nateo amin'ny AFF Foibe ny tenako birao an'ny AFF Foibe niaraka tamin'ny rainao Randria Mahasoa Jean izay izy ny mpitahiry vola tao fa ny tenako mpitahatsoratra ny vola tamin'izany fotoana izany dia efa soratopoko diso olana-tany io ny tombo fotoana efa tapitra soratopoko soratopoko sangany ianao raha avako tsy hitan'le zala mitondra micro fitiny tsara amin'ny fanontanianareo raha avako fa za zany tena olona maro-potoana be mihitsy eo amin'ny fiainana misaotraka tompoko na meanay fitenenana tamin'ny fiderana teo ny hira ny tena ohatrany hoe mba toerana fa mba nahoana indray ny toeran'ny dia toeran'ny fitiafana ary azo azavaina koa hoe mikasika ny hoe fiankofana misaotra tompoko tsy ampy moa fotoana iresahana zavatra rehetra zay izy za zany tena misafidy mihitsy rehefa mampianatra manao hoe
mametraka zavatra vitsivitsy zay azo azavaina tsara mba tsy ho marina le teny frantsay many hoe mal le train trop embrasse et train mal misana zavatra be dia be ianao dia tsy voafiana tsara le izy dia tsy nresaka afa-tsira fa ny valiteniko zany dia ferako amin'izao manao hoe zay ampianary ny soratra masina antsika dia azontsika atao avokoa rehefa ara-tsoratra masina dia atao ara-tsoratra masina zay ampianary ny soratra masina zay tompoko zay tapitra amin'ny fotoana tompoko dia misaotra ny tompo andao anokana fotoana nanaovana vavaka manginitsika izao